Azombara fa nanamarika ny telo volana farany tamin'ity taona 2024 ity ny fanatanterahana antoko politika samihafa ny kongresiny iray amin'ireo anatanteraka izany ohatra ny antoko MTS na ny antoko malagasy tonga saina izay tarehana Andriamatoa Roland Ratsiraka. Vonina amin'ny fifidianana ary andray anjara amin'ny ambaratonga fifidianana rehetra izay ho tanterahana eto amin'ny firenena ny antoko malagasy tonga saina na ny MTS. Mananja ny tetiandro izay natolotry ny senity ny MTS ary miomana tanteraka amin'ny fiatrehana ny fifidianana. Antony izay hanatanterahany antoko ny Congrès national ny Rapitso ao amin'ny espace Mangote Andrefanambojanahary hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko MTS. Zay moa zany dia manaja ary manaraka ny tetiandro napetraky ny senity. Ny malagasy tonga saina manokana dia tamin'ny volana avril tamin'ity taona ity dia efa nampiantso zahay nireny solotenanay any amin'ny district nametraka ny stratégie politique hiampihana ny fifidianana. Tatorina moa nivoaka ny tetiandron'ny senita ary dia zay zany mba tonga anay hanao congrès national Rapitso satria raha mijery antsika zany zao 28 novembre Rapitso dia tafita tsara anatin'le enim-bolana anomanana zany ny fifidianana voalohany zay amin'ny volana Mai manaraka ny volana Juin. Ny antoko politika rehetra zay manaja ny antoko politika anazy zay dia tsy maintsy mandray anjara ary mandray andraikitra amin'ny fitantanana raharam-pirenena. Ho anay malagasy tonga saina moa zany dia ny fifidianana zany no fahafantaranay fa io fandraisana andraikitra voalohany ary zay dia nanapa-kevitra fa dia andray anjara ary andray andraikitra amin'ny fifidianana rehetra mandeha eto amin'ny firenena. Zany tsy mampisalasala anay zany manao ny congrès national anay zany Rapitso mba ahafahana zany valide na koa mankatoa ny le stratégie politique zay efa napetraka tamin'ny volana avril lasa teo. Mametraka antonina nareo hoe ahoana ny fahitanareo ny sasany ohatra ny mbola tsy tapa-kevitra ny sasany teny ho vita ve sa tsy vita ny fifidianana. Anay dia tsotra ny fanaovana politika dia mitovy amin'ny fanaovana fanatanjahantena. Tsy maintsy misy foana fiomanana io. Ka raha ohatra ka tanteraka soamantsara io volana Mai io, zahay zany efa nanao ny planning d'entraînement ou en forme ho amin'io mois de mai. Ka raha sanatria moa zany ka mihemitra le izy tsy miveriny intsony zahay mbola manao travail de résistance na d'endurance na condition physique enjana fa manao mise en forme fotsiny zay am'izay fotoana zay. Efa manana ny vinavina-pandaran'asa fampandrosoana ny antoko ary ao anatin'ny congrès izay ho tontosaina Rapitso ao amin'ny espace Mangote Andrefanambojanahary no andaniana izany ary atolotra amin'ny mponina Antananarivo ao anatin'ny lanonana iarahana amin'ny mpanakanto malaza toa ny Black Nadia sy Tsiliva etsy amin'ny kianja maitso n'Antsahamanitra Rapitso folakandro.